Kafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no iara-bananareo izay manaraka amin'izao fandaharana tafa izao indray iarahantsika amina mpanakanto mitafatafa amina mpanakanto indrindra aty amin'ny faritra Atsinanana aty amin'ny Faivoanina zay fa mazatra antsika nandehandeha teny rehetrarehetra teny indray ny namanareo Danspiro dia tonga eto amin'izao toerana izao avy ny orana ao an-tokotany ao milatsaka ny orana dia tsy maintsy miditra anatina trano izahay fa sendra mpanakanto anankiray manana ny maha izy azy ihany koa malagasy izy tena zoko be ray aman-dreny eo amin'izany sehatry ny kanto izany mahalala tsara n'izany resaka ataontsika hoe kanto vokatra malagasy vita aty amin'ny faritra Atsinanana izany izy izay mbola tsy lazaiko aminareo hoe inona izany gadona ho resahana eto izany fa aleo aloha ampahafantariko antsika hoe iza moa ilay vahiny ao anatin'izao fandaharana izao dia izy no iresadresaka mahakasika ny tenany ao anatin'izay rehetrarehetra izay io izy io ny zoko be vahintsika amin'ity an'ity iarahantsika mahafantatra zany zao misy ho anareo izay mbola tsy mahalala dia aleo izy ataontsika tonona ny tenany hoe iza moa zany itsika manoloana anay izao. Ya, andrina moa dia rehetra nombe izakana hoe misy teny avy ety dia marina tokoa rehefa tesy misy ny teny moa mampalala ny tegna satria izy moa dia tsy dia mbola nahalala rehetra izany fa tsy misy ny tegna ihany mampafantatra ny tegna ny tegna moa zany dia voalohany dia mianarako moa zany dia Sylvain dia nahafantarany be somary tomate ame ny titre zany anatin'ilay mozika dia hoe Sylvain Kabos dia tarika moa dia hoe tarika maro zavany zany anaran'ny tarika. Ka ny tena moa zany dia aty voalaza ke zany manao ny mozika traditionnelle zay nentim-paharazana ary mivoy zany mandraka amin'izao tenenina zao mivoy zany mozika nentim-paharazana zany amin'izany ma eto Tomasina ny tegnanay mipetraka za moa zany mipetraka ao Antanamakoho teky mozika ao amin'ny muséum zao ny toerana misy anay ao zay mipetraka ary ny tenako moa zany dia araka le voalaza zany efa elela ihany lalaovan'izay mozika zay ary fa ataoko hoe presque anisana fa za ataoko efa ataoko hoe amin'ny 5 taona telopolo taona laovana mozika zany hoe an'olo antegna agnatin'le gadoma le tegna nentim-paharazana moa zany dia ohatrany karaha tsy dia hitan'olo fita no laloko satria misy fantokoloa moa taty fara mivoatra be dia lasa variana amin'ny mozika le vahiny sy mozika le moderna le rock style fa mitsony fa zay dia efa miela miainaka agnatin'izany mozika zany ka sasalan'izany aloha le fampatarana ty voalohany mikasikasika ny tena sy zaho miresaka zany. Dia inona moa zany le tena hoe bahakira tena hoe voizinareo na lolovinareo anatin'izay sehatra ny kanto izay sotra ndrindra anao nametraka ny anamo aloha ny tempo hatramin'izay le lalaovy le mozika zany zay moa zany mozika tegna hitako hoe nanapanana anahy gadona basisa zany tegna mozika ivoiziko indrindra mila teo moa zany agnatin'ny magnanaovako-drazana anahy dia sy zay ny tegna ivoiziko zay le gadona basisa zany indrindra koa ma avy aty Antsinanana anay zany satria zany migadona eto Tomasina basisa aloha tegna gadona ie aminareo mpivoy amin'ny gadona basesa aty amin'ny faritra Atsinanana izay efa nisy fotoana ve nialana teto amin'ity faritra Atsinanana aty nampafantatra an'izany hoe gadona basesa zany tamina faritra hafa teto Madagasikara. Eo indrindra nisy ny somary oetrany hoe mampalahelo any satria le araka le tena voalohany zany antegna moa zany tsy dia misy mikarakara loatra dia miainga amin'le tegna vatana tegna misy zany dia tsy dia mbola misy toerana tegna ny lalaovana zany fa dia mbola vita Tomasina ankoatran'le mandehandeha hoe etsevapolo voay dia mandeha etsy Vatomary hoe tegna niaraka ny faritra Tomasina dia mbola tsy misy. Ya fa tato anatin'ny faritra Tomasina ndraiky kosa efa voatety daholo fa nitetety ny aloha tanaty faritra Tomasina tetety. Ahoana ny fomba fahitanao an'le fankafizan'ny zanaka Atsinanana n'ilay mozika basesa? Izy ane ohatran'ilay matsikaiky ihany milaza anazy satria miazona lazaka hoe matsikaiky dia zao tamin'ny fotoana taloha aloha kely le zay mbola taloha aloha kely teo izy dia hitanao tian'le olona le basesa satria zavatra vaky fa nentim-paharazana tian'le olona izy ary tian'le ankizy kanefa moa taty fara mody miroborobo be zany le hira vahiny sy ny fantotolo la mozika misy amin'izao fotoana zao sy le gado misy amin'izao fotoana dia lasa karaha mirorona akany zany le zavadiny indrindra fa le tanora indrindra fa le na misy tanora mety magely vaoaka fa somary efa nahazo atao dia indraindray lasa variana amin'izany daholo ka io zany somary nampalahelo ka lasa karaha hoe tsy hita mihitsy zany le vaky avy eo koa tsy vitan'izany na ny toerany sehoana ampisehoana le zava le vakoka le zay efa nentim-paharazana misy amin'ny tena akeky tsy dia manana toerana mibalavarana tsisy dia lasa karaha takona zany tsy hita mihitsy dia eza anao zany mba voahita kely tanonanao
coordinate com o président da República de Impa, por causa da China, de Linga, Senhor de Europeu, de tudo por aí, outro ring pakibu, limpo ali, vai empezar Kujan ba mandi indi kil puli ponoli ba kudal kan dito. Zedon ba itanu na kiri ni pono ba kudal. Kwanya kwatan zedon pono ba kudal ni sidi ba man na sei ba tengkano ibuana itanu kuzanga smari te kwe nun lesi simisper ni ibuana teng we afana itan liula di fikara. Mama lazo yan li re to ga li gado na da de gado na tradisional ni pono ba kudal. Raha ny fahitako anazy zay ndray zany tena hitako hoe manana ny maha izy azy ilay mozika basisa na le mozika traditionnel satria rehefa misy vahiny tonga mpizahatany dia zay no asongadina ao anatin'izay. Rehefa tonga koa ny filoham-pirenena mandalo aty amin'ny faritra Atsinanana dia izay no asongadina ao anatin'izay dikan'izay amiko valoriser mialatsiny amin'ilay fiteny fa manana ny lanjany kokoa zany ilay gadona basisa ary zay indrindra no tiako idirana ao anatin'ilay izy hoe amin'ilay mampana ndanjan'ilay izy zay indrindra ao anatin'izay dia hoe ianareo ve efa tamin'ny fahazazana dia efa voavolavola tao anatin'izany hoe mozika basisa zay mihitsy. Sotra betsaka anao misy nametraka ny tegna marina mihitsy. Karaha ny tegnako zao nanomboka tany amin'ny 13 taona 13 ans. Hidra 14 ans dia efa nandalony voyany zany basisa zany. Ary efa nanomboka teo dia efa nahay an-tany tendro zany kabosy zany. Efa nandaloana zany kabosy zany tegna nanomboka tamin'ny taona zany. Iny moa zany hitanao mbola revurevy ambanivohitra tamin'ny taona iny mbola tegna ambanivohitra dia mbola lalao le miarakaraka amin'le namana zany dia farama le vitaty farama zay dia modina androsondrony dia farany dia mamonjy sabora dia mamonjy fanaovana dia tegna dia modina resabetsaka tegna dia mody farany dia miboatra le fahaizana io. Ka zay zany tagnatin'le fotoana zay satria moa tagnatin'le firenena tambanivohitra taloha zany dia mbola betsaka be zany le fomba nentim-paharazana atao karaha tafipaty medicine zao faharezetana manampontsy misy zany milaza zany dia raha maresaka be sy milaza zany misy sambatra zany agnaran'io ny vatatsiny dia milaza amin'ny teto vata atsimo ndraiky ka naresaka be zavatry ka raha zany zay niaigna tao agnatiny tao violotema mbola nampalaza be nirety le belaka antratra isika le cordon zany daholo ny zavatra noentina tamin'ny fotoana zany le fanao laza zany dia zany fitaovana alaina zany le fanao cordon satria zany ilainy le fomban-drazana. Teo koa moa tamin'ny fotoana zany mbola nalaza koa rehefa le diska tamin'ny fotoana zany ka tamin'ny fa diska moa zany dia mbola presque le basisa mihitsy ny tegna niaigna. Ka avy ianao mamontany anahy hoe tegna ny lomay tagnatin'le tegna gadona basisa na tegna. Ie raha oharina amin'izao efa may mandroso manko zao ny vanim-potoana may mandroso ihany koa ny zavakanto indrindra teto amin'ity nosy malalatsika ity sy tafiditra ao anatin'izany aty amin'ny faritra Atsinanana ny fitazomana an'ilay gadona basisa eo ihany fa manaona kosa ny amin'ilay resaka le fitaovana hoe nisy fiovana ihany koa ve ny fitaovana nampiasaina tao anatin'izay inona ny fitaovana nampiasana taloha dia inona le mampiovana azy amin'izay indray amin'izao fotoana. Ia le izy eo marina sy misy any le fivana aloha satria taloha zany fa mbola le andro taloha le araky voalazako zany dia tena zany zao tany amin'ny vanivany fotoana tany amin'ny 80 hoe hanomany zay raha resahako zany da amin'izay efa nahazo ny raha tsara efa afaka ny laloha tsara efa nanaheny tsara zay mozika zay efa nilomahita agnatin'ny mozika na dia sy mbola tegna hoe nagnano valina fa efa nilomahita agnatin'ny mozika satria raha volovolaina tamin'ny razana zany ilay dia tonga dia efanao maheno zava-misy akeo zay ny zavatra atao anaty tanàna dia hitanao ka tagnatin'ny fotoana takenao marina zany satria tamin'ireny fotoana regny ne mbola sy dia misy le zavatra instrument amin'izao fotoana tsy misy fa taloha zany dia ohatra ka misy zany le fagnanaovana le korodon dia doboka tsotra fa doboka regny kamoka dia efa atao dia efare le amin'izao fotoana le marakaso da henoko le efare le kayamba dia zay mbola efare io ihany zany zavatra miasa tamin'ny fotoana zany. Avy ianao milaza ianao misy fivana hoe ay misy fitovina izy satria taloha dia mbola tsy misy loatra zany na zay tambanimboly tsy nafantatra batera tsy fantany aby zany dikitara hoe tsy fahita ny maso hoe tamin'ny fotoana efa tatia farany zay mifamonjy efa nandeha tany vila zay vao nahita gitara nahita batera. Ka zao fotoana moa zany dita fa fa mandrosy marina satria na le zay miaigna agnatin'le traditionnel foana vakodrazana miaigna agnatin'le fitaovana nentim-paharazana dia efa nendray dia mampiasapesa kely gitara basy tambatra koa dia nendray misy fitaovana nendray dia mampiasa kely le batterie efa misy le zavatra etsika atao ambonina lampiaza io. Ka zay anao hoe efa misy any zany le fivana amin'izao fotoana zao tegna hoe dia tegna dia mipetraka loatra amin'ny nentim-paharazana sy hoe nentim-paharazana adio na avela fa dia nenao mba magnanjy avokoa ny zavatra misy amin'izao fotoana le toetrandro eo. Ny teny ianao teo hoe nisy fikambanana mpanakanto ny rahanareo mbola mijoro ve zay fikambanana mpanakanto zay dia
firy nareo mandrafitra anazy io dia mbola mitazona an'izay gadona basesa nentim-paharazana zay ve? Ia, ity somary misy zavatra somary alohan'izao maly an'izay, misy zavatra sorito kely ity. Satria zany alohan'izao namory mitarika na le maro zavavy io, efa nisy koa zany tarika zay miarabo taloha. Zay atao tarika tonakapo mangalito zare. Tonakapo nangalitara. Izaho moa zany dia efa nisy mba nanavio miaraka tamin'ny tarika tao ary mbola manana hira mitetaka zay hira amin'ny tegna. Zay anomile zavatra agnatin'ny tarika moa ka lefa zany miala zany dia tsy manino koa tazomina rehefa hira. Misy ireo amina efa teto zany hira mba nataoko miaraka tamin'ny talito. Zay mba foron'tegna zany. Tonga tegna mpamorona ampitain zany. Dia miala fotoa moa zany zany tonga dia raha moa en-tegna. Dia farany dia nandeha mihevitra hoe aleo misy amorona. Zay koa namorona dia tarika na le mpanao maro savavy. Zay agnatin'ny tarika moa zany dia io zany dia ndresy mary manahirana kely zany zaho ilaza hoe firy zay agnatin'ny tarika. Agnatin'ny tambany satria izy araka voalaza kely. Noho le zavatra tsy dia tegna misy tegna hoe toe-bola be azonao agnatiny. Tsy dia tegna miaigna hoe tegna atao le fanakanto amin'izao tanoazy mahazo vola anao fa dia ndrendreny dia raha tena koa zany ndrendreny tena filohan'ny firenena. Isika miakatra koa dia maventsisy. Dia ndrendreny regny le manao le tonga le vazaha le mikatibo ohatran'izay. Ka mahalana zany mba ahitana an'ity masombola kely agnatin'ny le amin'izany koa lasy mahazo dia vola kely. Dia ndrendreny zany le olona miara-dia aminao koa dia tsy tamana loha. Satria mbokony le raha mba tadivola na tsy dia hoe fitiavana revirevo fa misy koa tadivola. Dia ndrendreny zany miala ka tagnatiny zay namorolako saraka zay ngamba efa presque misy any efa miala midira kokoa. Fa zay mbola tegna mipetraka zany amin'izao tegna hoe tegna mibaham-toerana ary tegna mbola mitazona tsara le tarika dia sika presque zay raika koa dia zay mbola ivady. Zany zany zay mbola tegna agnatin'ny tarika. Vady koa dia misy zanaka anay agnatiny dia zay efa misy anavavoko roa dia zay mbola misy eo amin'ny ampira roa ngamba miaraka miaika. Zay zany zay agnatin'ny tarika. Raha atao zany hitako hoe compte-nay amin'izao agnatin'ny tarika eo amin'ny valo zay. Fa taloha tagny zay fatao misy agny roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo. Zao zany zay dia mbola fiezy natao mba misy kely ihany satria ndrendreny le dia mba mandeha koa zany sahirana anao le fandehanana miala-trano. Ohatran'izany mitarika any. Eo amin'ny famoronana zay ve tsy dia manano sarotra loatra satria be dia be ihany ireo miangaly ny gadona basesa vahiny zao aty amin'ny faritra Atsinanana. Misy amin'izy ireo ny miezaka mitondra fanafangaroana amina mozika hafa mihitsy ao anatin'le izy manahoana indray ny fomba fahitany Sylvain Kabôsy an'izay. Izy io aloha tegna hita misy koa amin'izao fotoana ary matetika dia matetika zay zany dia zay samy mpanakanto dia efa mipresaka misy indrindra fa zay samy le manana le gadona basesa le fomba finiaigna talohaloha reto sy ny zaza take faraka le zay finiaigna talohaloha. Ohatrany manahirana kely ao mieritreritra anazy satria hoe araka ny fitenin'zare amin'izao fotoana dia hoe aha efa tsy dia tsara moko le basesa taloha io fomba mila moderne zay na kely izy mba mila tsara eny fa tsy apetraka amin'le tegna nentim-paharazana taloha fa tsy dia tegna commercial ntsony le izy. Zaho dia misy mandany. Zaho samirery fa tsy tabako amin'io ny antony dia zao. Sarotra be zany mampifangaro zany basesa zany tao amina gadona hoe amboamboarina zany. Satria raha amboamboarinao io basesa io tsy mipetraka misy mahategna hoe basesa manentim-paharazana. Satria dikan'izany efa tsy basesa nentim-paharazana fa miova zavatra hafa. Miova zavatra hafa izy. Ala hoe alaka ohatra kely fosiny zany ohatra ataoko amin'ny basesa. Ohatra aty afara le magnano basesa aloha lalon'ny hoe taloha moa zany mbola kary amin'ny studio t'Antananarivo magnano le hira. Amin'izao fotoana zany efa noho le fisian'le fitaovana moderna jiaby le ordi ny tariny dia mba vitavita mordiza magnano le hira. Ka iny zava-misy amin'izao na zaho zao tsy afapola fa zaho mandeha amin'ny studio. Rehefa basesa aminahy hosidrazana dia ataoko araka amin'ny disque taloha double grosse caisse ny batterie. Zao nefa dia simple grosse caisse tsy mipetraka mahavana basesa anazy. Zay le lazako aminao hoe ahoana ny fahitanao le amin'izao taloha sy ny hoe amin'izao fotoana hoe le misy famovana kely le basesa. Aminahy aloha le famovana io alakara zany dia tsy dia hitako loatra fa le tegna hitako hoe tegna hitako mbola fi aminany dia le mbola mipetraka amin'le tegna le maizy ananjy ihany le basesa. Fa ino mahalesaka zany mitady vola isika amin'izao fotoana ny vola koa ny mitady zavatra zao amin'ny vola dia miezaka izy magnova anazy tsy amin'ny anasiny zay fa zay fa tantasany misy azahoany io. Fa raha amiko zany dia tegna hoe basesa ny rehefa antsika tokony mipetraka amin'izay le mahabasesa anazy zay koa zany satria io ne filinina. Filinina satria hoe io ihany karazana hoe tanao nitorasany razana anazy. Tanao aza laha ohatra ka hoe amin'ny famovana amin'izao fotoana araka le teneninao atoviny fareniny amin'ny prisy miaraka amin'le zava-misy amin'izao fotoana sarotra mampidana anazy. Ary mety tsy hoe ny sasany mety amin'ny
Atunao za am'izao fotoana zao na dia mampidira zareo zao mampidira le basesa atao amin'le modernisation am'izao fotoana lendre le cahier mba tsy lendareo fa dia tonga dia efa miaigna mibady le tanteraka mihitsy zany dia tonga dia le regny izy ambala tsy karaha ka zay le mahatonga raha miteny hoe karaha neny zany zany dia hoe anaty traditionnel anatin'le lalao ataony amin'ny gadona mitarika any dia mbola miaigna tanteraka zany zay agnatiny tegna amin'ny paraza zany hoe le fagnampaigna fotoana misy fa n'le tegna hendrikendriky le basesa dia mbola sarotra aminay agnova mbola mitazona le tegna izy pure za am'izao zany koa moa zany mbola mipetraka agnatin'ny toe-fiaignantegna zany dia mbola hita zany tegna sasalan'izany aloha le fahitako azy inona moa zany tena hoe satria zany ihany keo zao ny tena hoe fanontaniana mamin'nyetikitika ny olona hoe inona ny tena mampiavaka an'le basesa amin'ireo karazana bahakira maro samihafa misy eto amin'ity nosy malalatsika ety zay ny anankiray ny faharoa dia ny hoe manana ny basesany daholo ve raha iresaka atao anaty fahatratsinana zao hoe ny atsimo sy ny avaratra ve samy manana ny mahasamihafa n'le basesany zay marina mihitsy le basesa aloha iny aloha dia misaotra betsaka anao koa nametraka fognoteny fa ndrendre zay zany dia lasa misy any ndrendre ohatrany mampiresaka marina le basesa teo moa baseka dia vao miresaka misy ianao teo miresaka hoe misy basesa efa efa modernisena kely amboarina hoe misy basesa tombolo misy basesa zao agnarana apetaka fotsiny ndraiky basesa dia basesa ihany agnarany ka marina zay satria mampiavaka ny basesa na dia zany le razeko anao zany na dia regny le ataontsika hoe amin'ny teny baiky zany hoe tempo zany hoe amin'ny batterie izy koa le zeko anao takeny raha simple grosse caisse ny basesa hoany dia tsy mipetraka mabasesa azy tsy maintsy double grosse caisse dia avy eo koa zany zavatra mampiavaka ny basesa amin'ny mozika ndreny fa mozika hita Madagasikara tena misika zany a ny basesa zany dia toy ny somary amma hoe nienga tamina osidrazana ny tongavan'ny basesa zany ny pronona basesa dia misy zany le ohatrany hoe karaha misy zavatra hoe karaha hoe engaengampanay misy atokatoka fafa karaha miendrikendrika zany hoe miendrika manongotongon-javatra agnatin'le miaolapolaka agnatin'le basesa ary basesa koa zany tegna mampiavaka anazy a dia le teninao takeny na dia anao aza am'izao fotoana zao hoan'le olo zareo le mampiasa le fitaovana moderne hoe mampiasa le gitara sy ny karazana dia na dia mihaino isika agnatin'le gitara regny hitantsika le basy mandeha hitanao fa hafa misy mitovy amin'le regny le mozika jiaby hitantsika le airan'ny Madagasikara regny le basy na basesa hafa nitondrasana azy ary izy zany tonga dia na zany tonga dia izy moa zany mozika sady tsy azonao ataonao malaky tsy azonao ataonao miada fa eo foagna izy ary lendre agnatin'le anao magnano basesa dia dia somary karazana hoe mbola le mampiavaka azy karaha mbola mipetraka zany le osika le osika satria zany ny andohan'ny basesa osika dia na dia am'ty afara le olona mihira anazy a dia vitsy ihany angamba am'izao fotoana angamba toka ndritra fa le zay taloha mbola sy tegna dia magnova tenda loatra agnatin'ny basesa fa tegna mbola mipetraka am'le tegna mahosika anazy ay instrument foagna ake fa le osika dia mbola mipetraka le mahabasesa anazy dia eo koa zany le hoe zakanao misy ny basesa avy avaratra misy ny avy atsimo marina zay matetika nandre dia miteny misy sasagna hoe anare atsimo rô enare basesa marina zany satria na le fitondrasana basesa tsy mitovy ny fitondrasana basesa avy amin'ny atsimo sy ny avy aty avaratra tsy mitovy le azo soritana tsara zany satria ny antony matetika zany a zay atsimo dia mbola mametraka zay am'zany double grosse caisse zay fa ny avaratra matetika tsy tena metraka an'zany dia avy eo koa zany izy a lefa miosika ny avaratra matetika zany izy magnano basesa dia tsy dia mampiasa teny be loatra izy agnatin'le basesa fa karazana hoe ndrendre tsy dia mampiasa ohatrany hoe ataony karaha teny fofiko ino mamplazako azy am'izao fotoana hoe magnano hira karaha hira tsotsotra zany izy dia mila hoe rythmique koa tadiavy be dehibe fa sy zany fregeny tika zay tegnetanao mba mihira tamina basesa fa am'izao fotoana dia zay mbo am'izao fotoana koa zany mba hitahitako ihany mba magnanognano kely koa ty le mboesa ty fa sy ny sasana zany dia ohatrany hoe karaha rythmique tegna ataony fa sy tegna mikorana izy fa ny tegna basesa amin'ny heritsiny dia mikorana tanteraka zay apetraka tsara hoe ino ma nametrahan'ity hira ty nienga tamin'ino hira ty ino na hitoriany hira ty dia tantarena tsara hira iny dia agnatin'ny hira iny koa anao zany dia afaka mba mitokatoka kely anao alefa mamolaka zany zany ka io zany mampiavaka kely anazy io fahitako anazy aminay zany somary hitanao fa mbola mipetraka zany le tegna mahatraditionel sy ny farazana anazy fa ny akato somary efa miôvaôva kely zareo zay zany mampiavaka ny basesa izy tsy dia mitovy ny rythme tondrasana azy zany dia endrikendrika amin'ny feony tadignao maheno dia basesa zany fa rehefa tegna lalignao i raha io efa misy loatra fa ny basesa zany dia mienga karaha osigazana iny ihany ny fomba hitondrasana basesa ary misy moa zany basesa misy izy malakilaky misy hoe basesa hoe ohatrany hoe reto le mety misy hoe raha loba zany
misy basesa roso lakana zany, misy ny basesa vaky manasa zany, be dia be zany karazana basesa. Fa zany hoe zany le izy le basesa tonga zany différente basesa. Ohatra zao tsika varotra akato zao, basesa ny reny le magnano larovoka reny, basesa larovoka, basesa daholo anarany reny. Be dia be ny basesa, mano koa zao karaha mifatra bitabeta misy angoalahy zany, miosika izy ho angoalahy, fa basesa daholo bazin'izay le osika zay. Ka maromaro zany le sy tany tsy fa be dia be misy agny amina misy folo mahery karazana basesa io, karazana basesa. Fa zany hoe ny titre voalohany hoe tegna baseny dia basesa ihany, basesa. Zany zany le fahitako an'ity basesa ty, zany zany mampiavaka izy io amin'ny fahafahafa. Izy somary zavatra manankoatra izy misy ventikevitra koraniny a, dia eo koa zany le karaha le misy le karaha toka misy karaha miekeka zay ampianao agnatin'ny basesa io. Zany zany mampiavaka anazy, ary surtout zay atsimo zany dia zany mampiavaka anazy agnatin'ny basesa. Satria moa i Sylvain Kabosy mahay tsara n'ity tantarana basesa ity a, nefany a raha misy ihany koa araka ny loharanom-baovao a, tsy hoe ny loharanom-baovao zany fa araka ny fitantaran'ireo mpahay tantara ihany koa a, dia manana ny fomba filazany ihany koa izy ireo mahakasika ny atao hoe basesa, hoe basesa zany efa tamin'izany fotoana zany nefa nisina niainga niaraka tamina Kabosy, niaraka tamina Valy, ahoana indray ny fahalalanao an'izay tantara izay ndraiky ao anatin'izay? Iaho sao betsaka anao manametraka any. Eny ny tantaran'ity basesa ty ne dia izy le resahana ke zany. Io zany indray dia samy manana fomba fitantarana ny olona indrindra fa ny mpagnano histoire ty farima dia be ny zavatra lehibe samby mahita an'izay le karo iny ihany. Io moa sy ferana zany ary sy lavina fa iny mpatantara moa sy misy mametraka zay le fahaizan'ny tantara foagna izy. Fa za aloha ny fahalalako sy ny zavatra mba hely misoa ny tantaren'ny razambenay a, dia ny basesa aloha dia mihenga tamin'ny osika tsotra am'izao oso-daza. Zany ingany basesa, mbola tsy misy zany Kabosy zany, tsy misy ny Valy, mbola tsy misy tsy mandeha misy, fa mbola osika alohany andohany. Dia nandeha tegna zany, dia nandeha ma nandrosy ihany ny tany, nandeha nivoatra tsikelikely nandeha, dia fara mataty fara dia ny fitaovana ohatra ny ndreky le fare, io moa zany sy nafarantsika avy tavely, fa raha misy antsika eto Madagasikara dia fara nandeha ndeha tsirikely dia natao le fare, dia natao koa maza le raha moa aladisy kely hoe tamin'ny le voalohany misy koa dia efa nandeha le marakasy le kayamba, iny zany dia efa niaraka tagnatin'ny osodrazana le kayamba iny, zegny amizay vao nitsiry ndraiky efra dia nanamboatra le fare natao volo. Dia io ny andohany tegna le basesa tia nienga tamin'ny osika dia nandeha tamin'ny raha jiaby le korano toke, nandeha ny kayamba, nandeha ny farea, dia io nagnanaovana raha rehetrarehetra amina osika, anapomban-drazana ambany volo, ninona raha atao dia io aloha ny andohany. Fa mbola tsy misy ny firmande muzika ohatran'ny Kabosy manova, mbola tsy misy zany, fa io ny andohany voalohany. Dia efa tatia fara amizay ma ny tany ma sy mipetraka, fa tsy misy fa ny olona koa mody mitombo, dia nandrosinosy kelikely ny tany, dia fara ma tatia fara amizay ma eo indrindra le ndraikidraiky mabiadiady ndraikidraiky le mahatonga anahy teny hoe zaho ndraindray dia sy resy lahatra hoe taloha be tany dia finisy Kabosy, mbola oso-drazana nenga taloha tany. Zany ny tantara oso-drazana aloha, ary za mino fa nandeha ambany volo jiaby le maventy maneky an'izany, fa zany ny andohany. Dia tatia fara amizay vao nisy le Kabosy, ary le Kabosy dia sy azo atao amina hoe cordana ino mety vaivay na taditadin-draha foroporony, zany sy mety atao amina Kabosy manao Valy, fa io le rahana bisikileta frein na bisikileta Peugeot taloha, io ny agnanaovana cordana Kabosy sy ana Valy. Ka taloha be tany antsika mbola tsy misy corde zany, ka ino mahafahanao ilaza fa dia efa nienga taloha be tany le Kabosy, fa nienga aby tamin'le fitongavany raha teto Madagasikara, le raha zay ko le fitaovana zay ko le frein io, rahana bisikileta isena bisikileta le frein io, sy isena ko frein, io zany nagnanaovantsika tadana Kabosy ambana Valy, ary atrika am'izao mbola sy haintsika fagnovana be zany. Na dia efa be ny zavatra misy am'izao fotoana amin'ny hoe zavatra fa ny teknôlôjia misy eto amin'ny fiainantsika eto nera Madagasikara, efa misy koa fivoarana, tsy mbola nahitana solo tadiny Kabosy ambana Valy antsika tsy mbola frein bisikileta. Ka zay ny lazako hoe efa tatia fara ihany efa nitongavany regny le zavatra amin'ny vazaha le fitaovana regny a, zegny antsika vao nampiasan'ny Kabosy, vao nampiasan'ny Valy, vao nahita nitsirikotra namorony Valy. Zany le mikasika an'le basesa, fa tamin'ny voalohany zany ny andohan'ny basesa dia oso-drazana io ny andohany. Araka ny tany lazako anao koa hoe rehefa magnano fagnanaovany raha zany ambany vohitra, na ino tsabo raha atao kany, karaha le zegny karazana tsabo raha atao, na milaza ino magnino, na dia sy tsabo raha foagna fa na dia amina fahoriana aza, dia any ambany vohitra dia ary tiantsika mizaka zao dia mbola misy magnano an'izany. Io fare zany agnanaovana anazy,
satria zany zavatra mitrovy taloha. Dia io zany miaraka amin'ny osika zany dia anaovana zany dia ifare zany karazana hoe misolo mozika agnanaovana le potrapotra isika amin'izao fotoana. Le potrapotra moa zany le karazana le filazana ananjy amin'izao fotoana le magnano hoe le mamolaka zany le fitako ananjy dia le potrapotra. Dia le fare zany miaraka amin'ny kayamba mamotrapotra mamorapolaka dia mandrodona zany le olona le mandrodona. Dia miato kely aloha le feo hira le mosika. Dia agnatin'le potrapotra mandeha miaraka amin'le fare sy ny kayamba dia mandeha jijy akao katokatoko ozy ny atsina. Tokatoka zany dia kiao zany dia mandrapaka dia mitokatoka dia mitokatoka dia vita tokatoka zany dia mierigna zany le manonoka ndraika zany le feon-kira zany le feosika. Ka laramo zany le fitaovana ndraiky sady magnatsara le raha ataonao may izy no sady kaza angalana aigna. Eo zany fangalana aigna zany le fare le kayamba mba akelo mba miato kely anao zany mba mahazo aigna. Satria sisy mozika ka. Ka rehefa taty fara moa zany lefa tonga am'izay le mozika zany dia mozika koa zany moa zany sahalan'ny fangalana aigna koa mamolaka miato kely le feonao mihira dia izy mitondra le feo kely ao kenako nao mbe feo. Ka zany zany le lazako hoe tamin'le fotoana taloha tany zany mbola tsy misy le fitoanan'le mozika zany. Efa tonga avy raha zakeko zany efa tonga ny fregnana bisikileta zegny tsika vao mahita fomba anaovana vao miteraka manao sasany zany ao anatin'izay ataontsika hoe mozika basesa zay ihany inona ny tena hoe ventikevitra matetika tena voizina ao anatin'izay atao hoe basesa zay ny kolotsaina ve sa ny fiainam-piarahamonina ve sa tantaram-pitiavana no tena hoe zavatra hoe asongadina ventikevitra ambara ao anatin'izay akatona basesa izay. Misy taloha aloha araka ny tantara misy na dia sikola niaigna an-tegna aza presque le olo taloha tany zany le mpanihira basesa zareo zany le izy manihira magnano sodraza dia presque hoe mihira agnatina fiarahamonina ny tena mivizy zareo aloha. Ny fiaignana le fiarahamonina le iaignana andavanandro zany matetika zany fantarenjare agnatin'le osika agnatin'io zareo mihira ananjy agnatin'ny osika ananjy. Fa io moa le fitaty fara am'izay mody minganandeha le fivoarana tsikelikely dia iny koa ny fitiavana efa nisy fonga tambony tany hoe raha tsy azo misaraka dia efa nisy foana le fitiavana. Dia zegny koa zany vao nendre vao nandeha koa zany le hoe misy ihany koa tsirikevitra agnatina fitiavana. Dia mifangafangaro tegna zany le hira dia tonga zany dia misy maniendrika fiarahamonina misy miendrika fitiavana tafiraka agnatin'ny basesa jiaby zany tsy misaraka zany fa nisy foana jiaby zany. Dia taty fara am'zay koa moa zany le mody nandroso koa ny tany dia tsy vita niendrika le fiarahamonina koa fa na dia hoe amin'ny resaka hoe mampita hafatra ndrendre amina fanjakana azy dia fa agnatin'ny basesa dia tafiditra zao le jiaby zany. Satria zao resako ohatra fotsiny izy zao hoe misy talohany misy an'izany hira hoe tantara zany izy io amina hira taloha ngambo mitiminy zako be lehibe le zany hoe oya makanike mamilango zao zany mampita hafatra zany. Dia makaliko zany dika zany ny tantarany fanatsarana le fanatontolona le mpamokarana teto Madagasikara makaliko mamilango efa zava-dehibe zegny. Dia misy koa zany le karaha ataony regny le karaha ataony isasany le mosika taloha ohatrandre mampita hafatra amin'ny fanjakana izy ambasesa ohatran'regny le hoe le misy le sahirena keto satria zavatra hira fataloha be dia manahirana mihira ananjy. Ka ohatran'izany zany le resaka basesa io ankoatran'le izy hoe amin'ny hira fiarahamonina mampita hafatra ary sady mametraka fitiavana koa izy. Io zany tsy afaka misaraka tsy misy fifangaro koa foana agnatin'ny gadona basesa io zany zany hoanareo efa tao anatin'izay elan'ny etesana elan'ny lomanosana elan'ny lalaovana zany ataontsika hoe gadona basesa izany tsy manana eritreritra ve ianareo aty afara hoe mba hampianatra ny tanora vahizo hitazona an'izay le kolotsaina nentim-paharazana izay mba hitazomana hatrany miendrika zany atao hoe basesa mampiavaka amin'ny faritra atsimo izay raha ohatra ka eo amin'izay sehatry ny zavakanto izay ny resahana. Eny marina zany zay le reto le fa talohaloha reto zany zany dia miteny zany satria tsara soritana angamba aza fa amin'izao fotoana zany dia efa misy fikambanana zay tambara ny fanakanto tomasina efa najoro zany fikambanana zany ary efa hitantsika nandefa niseho tamina tele zay tamin'ny mikasika zay zavatra zegny nampilaza zany fijerana fikambanana zany. Efa raha tsy laza za amin'izao fotoana dia efa misy matetika zany fijerana matetika zay ataony eo amin'ny tragno ben'ny polisianao amin'ny tragno vao vita zany vita ataony tragno ben'ny polisiana faty
dia efa misy fikambanana zany akory fikambanana fantatanty viady ary scientifique zany izy koa fa raha mikasika zavakanto na ny mpagnano sarisika na ny mpagnano hosodoko na ny le regny magnano reto le sary mihesikesika karazany efa koa aby na ny le magnano taovolo na ny regny le mandrary afa ao daholo agnatin'ny fikambanana mitambatra koa sy hoe mozika na hoe mpihira foagna na hoe mpitendry foagna fa ijiaby ankapobeny dia agnatin'ny andao teatra agnatin'ny fikambanana mitambatra ao daholo zay no mena agnarana atao hoe agaty zany agnaran'ny fikambanana ka efa na de zay aza agnatin'ny fikambanana nankoatra ny tegna koa mizaka zany fa zaho mambara agnatin'ny bureau ny fikambanana dia efa manana heritrereto zany zay hoe agnitsika ny tanora misy mba hoe mba angerina indray zany lazan'ny basesa tomasina satria zany zay misy zany zavaky voizany agnatin'ny fikambanana koa zany heritreritany hoe angerina indray zay lazan'ny basesa ary taizan'ny tanora zany taizan'ny tanora satria le zany satria hoe zavatra efa nenty karazana izy io ary mozika mba moderne mahafinaritra koa izy misy antena aketo zava-dehibe ary afantarany zao tontolo zao antsika tsy afantarany zay le eto agnatin'ny fatrany isika eto Madagasikara io basesa io zay mampiavaka satria eran'ny faritany dia samy manana gadona anany daholo dia nentsika any Tomasy man dia hoe gadona basesa io ka io zavatra zany dia araka le korana ke zany na de teo somary karaha hoe sy regniregny fa nefa amizao liezaka zany zay na zay zany zay lele mainte manao inte le tarika le mivoy anazy de zay tarika le mivoy le basesa na zay agnatin'ny fikambanana dia samby mitovy heritreritra samby anandratra ny basesa io ary angerina ny lazany ary tezany tanora satria tena zany raha jiaby sy misy mandiny ka raha ohatra ka tsy eto zay dia antony ohatra ka tsisy mampianatra lasa zavapoana zany tsy fisiony basesa zay zany matambany hoe araka le teny zany marina teninao koa zay dia iezaka misy ampifanatiny tanora regny aminay ndreny mpanatiny bureau ny fikambanana mba agnatoro lalina zay hoe zao mikasika ny basesa zao tokony atao mba iverina indray tanora mba sy de hoe de variana loatra amin'ny hira ambadika sy ny sasana reto le hira vahiny sy ny hira le jadona lese le fanaovana ty fa mba hifototra amin'ny farazana reto zany koa tsy manakana hoe anao na sy karoka mahazo mikaroka anao mahazo magnano zavatra mapalipaly anao amle zavatra tianao milinganao fa de regny farazana kosa tokony ao anatin'izay fanazavana zay ihany Sylvain Kabosy dia te antany indray aho hoe misy fireo ny mety hoe fa sanganasa no vokarinareo hatramin'izay mijoroan'ny tarika sy ny lalaovanareo ihany koa an'izany hoe gadona basesa izany ya saotra-betsaka anao le hira efa nataony koa zany ankoatran'izay le hireirena andavanandro am'lefa miakatra sehatra regny efa misy ihany zany le famoronana hira sy famokarana zany hoe misy fotsiny angamba le hoe ny tegna ankoatran'izay zaho namorona le namokatra le hira le mandeha le nagnano le hira am'le studio dia mbola tsy nisany le tegna raha tsara hoe tegna hoe clipy ozany teny am'izao fotoany fa dia mbola audio fa ny hira zay efa nivokariko zegny fa hitako studio atreto dia efa ampy ao amina dimy hira vitako am'izao dia la ohatra ka tegna hoe hira mipetraka zay hira mipetraka hoe zay ho azo alefa amin'ny radio fa ny ankoatran'izay le tsy azo alefa amin'ny radio toko efa valo satria misy any hirana propagande satria anisany andre anjara zany tamin'ny nagnano propagande tamin'ny président am'izao fotoana misy hira nataoko tagnatiny dia tagnatiny le misy député zay le mbola fianakaviako any an-tanamamanompontsy tany levianay dia za koa nanao hira misy hira roa nataoko tany dia député am'izao fotoana ny Tamatave de le député tao hoe Roulaye Jona za koa dia nisany nagnano hira an'iny tamin'le fidiana député iny Roulaye Jona hira nataoko daholo zany dia misy olona nilatsaka mera koa tamin'ny fidianana mera fahatry Marolambo agnatin'ny commune Marolambo dia za koa nanao hira tonga teto aloha zany dia za nanao le hira tsy mahity patron mapekako moa dia misy any dia mba hira zay nataoko koa tagnatiny mera teo hoe hira tsy dia regny aketika be fa io zany mba itsy nandehandeha kely ihany zay le mandeha nao propagande regny misy hira kely nataoko tamin'izay hira noforonoko karaha zay hira noforonoko zany nanamboarako dia efa ataoko agny amboalo fa zany hoe le sasy moa hirina propagande tsy dia tegna miconte loatra aminahy zany hoe miconte izy fa ino moa tsy dia raha alefanao matetika fa hira mivalona foagna fa le hira tegna io mba mandeha zany am'izao dia eo amina dimy angamba efa mandeha daholo mandeha zany hoe le raha ma no nisy ahitanga ananjy dia mbola audio fa tsisy zany koa zany tsy manana mipalahelo ary izy io moa zany tsy mahari karazagny hiverina kely agnatin'le tsika le hira zakena zany hoe
efa elany zay zany lalohan'ny ty fa tokony lany tegna marina tokony efa mbaraka aly fantatr'olona fa zay koa zany tanakafanaovako-drazana de sy nieritreritra nisy anampilia tsy de nanana eritreritra nisy hoe anampilia na le hoe mba misy toe-bola kely tsy mitana de sy nieritreritra nisy anampilia fa de tegna isaka zaola de fô zaola de fô zany zavatra agnatin'ny ko efa zao afara am'io amietrika taraky zany fa za ataoko fandinika tokony karazany zao mba fambanana ny filipiany mba tfatara ka zay somary mataratara ny tegna tsy fantatr'olona fa le lalovina ny hira de fa lalovina misy efa ela za ho iletenako anao efa nalalovina théâtre de bébé efa nalalovina hira tam'zany likabo ino zany tegna bentesiko zany za miteny zay ndraiky za mba sy mahebe za fa mba kelikely kododo fa nikabosany tegna boiziko agnatin'ny tarika misy anazy satria koa mana fantarina anazy zany de kabosany de tegna boiziko de gateko moa zany nikabosy mana de tafidera koa za agnatin'ny musique traditionnel zany mahatonga anazy zany tonga de mipetraka tanteraka za sy miala agnatiny satria ama mozika traditionnel portany valia zany mahatonga anazy mba azo matetika le kabosy ary le kabosy moa zany le koranina zany le kabosy be debe mahay kabosy zoma marobe le kabosy tamitarakely le kabosy fa ny aminay zany miavaka satria mitega mbola mivoy traditionnel zay na ny fomba fitendrinay de sy mametraka fitendriny zay ka mangala tahaka ohatra ny style mangala tahaka ny rovahiny fa tonga de mbola mipetraka am'le tegna fitendrena nenga taria agnaty akatao zany mofitendry mety ho azo antenaina ve zany hoe akatokato satria raha za manokana zao mahita inoky any ko ianareo zay manaraka an'izao fandaharana zao fa mahita hoe tsy mbola tara raha ohatra ka izao vao hoe amokatra oronan-tsary zany ary Sylvain Kabosy sy ny tariny ao anatin'izay famolavolana zay sy ny fitondrasana zay ataontsika hoe ary fanandratana avy any koa ny ataontsika hoe gatona basesa miaingana ty amin'ny faritra Tsinanana izay mety isy ara ve zay hoe vokatra ho azo andrandraina ao anatin'izay hoe famokarana oronan-tsary ny gatokiranareo zay zay aloha hatreto ny eritreritra sy ny farantenany hoe mba hoe amokatra resaka hoe rakitsary agnatiny sy petraka amin'ny hoe feo fotsiny satria ny zavatra hitantsika am'izao fotoan'izao zany de karaha hoe karaha hitanao fa karaha hoe ataoko amin'ny fiteny zao hoe karaha hitanao hoe sy lamody zany le feonkira mandeha fa tsy misy rakitsary any vao tegna hitanao mba mipetraka le izy ary zay ho hitan'ny olona anao satria zany antsika am'izao fotoana zany ninona na ino raha ataonao ke fa raha ohatra ka sy hitanao sary anao sy hitan'olona kely zavatra hitanao ataonao na de ren'olona matetiky sy hoe ira efa nandeha kary taloha tamin'ny kayamba taloha ka raha sy misy aza ny sary ira efa elo izy a de mitoetra foana izy na de sy hitan'olona aza ny sary a ira ma ira efa nalaza taloha zany de miveriverina am'sainanao de irandianina zany irandianina zany filianao zay mbola tsy hitan'olona sy de fantatr'olona loatra ka raha sy akeo sary ny clip tsy fantatr'olona ka mino maromarina zany par le tenao zany fa zany etetra aloha atery fa za aloha mino za fa am'ty taony ty sy misy am'zegny raky sary zao efa mahomagna zany zay rakitsary zany fa mino za fa mandrapa engane samy mangataka am'zagnahary engane mba ho afaka aretiny titsika fa mba sitrapontombo de mety mino za fa mety soela koa da rakitsary zany kasika misika tena mahafinaritra ahaizana tantara mahakasikana zavakanto mahakasikana mozika tontolo ny sehatry ny basesa ny resaka sy ny tafatafa ny rahana tamin'ny Sylvain Kabosy tamin'ity androany ity misy ara ve mety hoe afatra ampitainao na ho an'ny efa mpankafy sy mahafantatra anareo hatramin'izay sy ho an'ny tanora vahizo zay telo mano anatin'izany gadokira basesa izany na ilalao an'izany arak'ilay enti-paharazana izy na ilalao an'izany arak'ilay misy fanovana kely manaraka amin'ny vanim-potoana iainana ankehitriny ia ny afatra angamba tsara ihany mandrafatra an'le afatra zegny mama olondehibe ny tegnanay satria ma zay de fa le tena zany efa zokizoky ihany efa elaela ihany ny agnata agnatin'izy io na de ary le volaza zany de sy de nalaza fa ela ihany ny agnata agnatiny ary mba mafantatra pisopiso mikasika an'zay mozika zay na de sy de mahebe aza fa mba manamana kaikakely agnatin'ny mozika fa ny afatra angamba de hoe zay hoe tsara ny filiny fanatotoloana tsara ny zavatra zava-vaovao tsara koa ny manatahaka ny an'olona tsisy raha maharatsy an'izany zany hoe mamozika ny mozika e ary anao le fanao mozika zany le tanjonanao sy petraka hoe am'toerana anankiray koa tamatavy handeha ny programme na anao ivoaka amin'ny faritra misy an'ny tamatavy na anao any ivelany mihitsy dikan'izany mila misadafy tanao ny mozika kanefa kosa nandeha keo aza zany ty mba afataritra anao hoe le any anao kosa
dia azary taminy aminao satria io ny tantarany razananao io ny tondrasan'ny razananao io ny tehizananao io koa ny alalàna bebe kokoa ny mombanao indrindra fa amin'ny faritra misy anao zay gnanaovako hoe tsara manao miafaka nefa ny tegna le zarina ka fehezo ihany ny tegna fa zavatra tantara lehibe zany ary indrindra fa anale tanora amizao taona zany dia mahafinaritra anitsy hoe mahita tanora amizao fa hoe mbola maheno bibasesa zany dia zava-dehibe mahafinaritra be mahita tanora maheno bibasesa ia tohiry zalany an-tsena ataovy ny an-tsena asandrato ny an-tsena fa zava-dehibe io fa anao na dia hianatra ny an'olona ambadikany na mahay karakory ianao laza ny olona karakory ny le-androsinao laza n'le olona fa tsy laza ny tanàna misy anao sy ny faritra misy anao fa zay le lazako an'izany sy hoe akory manakana ho ako fa mitady vola io misy karaha aminanao hoe mozika io sady vita tsy vita ny fitiavana fa mitady vola e ka zay gnanaovako hoe akoatra mitady vola dia fiezo ihany ianao mba ho laza ny faritra misy anao sy ho laza ny reherehan'ny tanàna misy anao sy ho reherehanao koa satria zavy eto masina malaza zaho manao zavatra karan'izao ndrefa fa movian'ny nentim-paharazana anahy zava-dehibe zany zany mba afatrafitra anahy ngamba agnatin'ny tivahana ty dia avy eo ity matetika zany an-tsaina aketo rehefa misy n'le mpanakanto vahiny tonga aketo dia karaha ohatra nianaka Andriamaso amizay fa rehefa misy koa mpanakanto amin'ny aketo na dia mba misy zavatra mba vokatra tsara za dia ohatra ny karaha tsy dia fihery fa zay zany mba afatafatra hoe toany ihany an-tsaina antsika sambytsika dia toany ihany satria tendany la malaza ny muzika atao tamatavy eto tsy zao ny tendry anazy foana le rahafoto ny tendry fa ho an'ny Thomas ny laza hay ho an'ny Thomas ny laza ohatra hoe mandeha ndafaka agnazy antsika zany zao ohatra le fanakatony kiray malaza ndafaka agny dia zao ny lazaina ny Thomas zany besiny besiny tsara tsy misy zay le malaza hay ka zay le mahatonga any amin'ny teny hoe ohatra ny hoe diso ihany sasana mietrehitra hoe izy foa milaza an'iny ilaza iny ekeko aloha tsy misy le tompony alaza fa nefa kosa hipetraka ho an'ny tanàna koa ilaza an'iny zay ny zavatra laza ny zavatra ataoko zay gnanaovako hoe tsara ihany raha magnano raha antsika tamatavy aketo rehefa misy mpanakantontsika aketo ka misy raha atao mba tohany ihany izy tohany satria izy koranina zany manao zava zany mipody hoe tsy mora indrindra fa mikirakira resaka raha ary zany koa tonga tegna amizao tsy dia manify loatra magnano resaka le clip satria na dia io miketriketrika ny famoronany amin'le agnano le clip foana ka vola be sy tomposolonga lany agnatin'io vola be lany agnatin'io zany ny afatrafatra aminahy ngamba agnatin'le afatra dia magnaraka an'izany moa zany dia hoe izakaina zany mba miezaka zany atsika midokoany ty fa tsy tia le fanakanto zao nefa miezaka magnano raha mora loatra ka mamorona hiry mba za dia variana loatra am'le magnano piraty fa dia mba miezah ihany mba mividy zavatra original ary mba tonga dia hoe fanohanana ny mpanakanto satria le mpanakanto le aloha ka sy fotoagna le tsy very tsisy laza ho an'ny vola mienga avy amintsika voaka ny fanohanana ny mpanakanto fa raha tsy antsika voaka miezaka manao ny mpanakanto dia zava-koa koa karaha le fagnano film dia amitsika reny lasiantsika le le miteny fijery magnome fafaham-poanjareo mampisitraka anjareo am'le loha ataonjareo zava-koa koa ataonjareo ka dikanany mienga avy amintsika ane zany le fanaboroborobona ny kanto raha asiantsika mampiroborobo kanto sy roborobo amintsy ny kanto na amorona ohatra nino aza fa nefa tsisy mpijery tsisy mpividy zava-koa zay ngamba ny afitrafitra le apetaka hoe koragna anahy fa dia misaotra betsaka anao na mitany agnatin'izay nametraka fanadidina fa dia zava-dehibe fanadidina ataonao iny araka le koragna zany satria engany mba hotonga amin'le indrindra fa hoan'ny afatra ho an'le tanora sany taminako mba hoe mba ho zava-dehibe ny tanora koraniko iny mba iretriretina ndraika andro andro dia malaza koa Thomasina koa mibasesa zany dia natsika dia mankasitraka ia isorana be dehibe Sylvain Kabosy nanaiky ny vahiny sy nampivahiny ny tenanay tao anatin'izao fandarana tafatafa zao raha dia nifanena tany ny orana tany ivelany tany ary izahay dia nampidirina trano mihitsy mba nitafatafa tato anatin'izao fotoana mandalo ihany mety ho gaga anareo efa naninona ity fandarana indray mandeha ty somary lavalava satria tsara dia tsara ny amataratsika an'izany tantaran'izany atao hoe basesa be tsy misaraka izany dia izay no lava izay ny fohy mandra-peona tompoko lahy mandra-pitafa tompoko vavy